amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ao mivavaka isika rehetra. Ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay mpamono sy mpanavitra ary mpanamasina anay. Mivory eto anatrehanao zahay amin'ity trano ity ka amin'ity toerana ity mba hiaino izay rezainao aminay. Andriamanitra mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahinao masina fonay mba hiasany teninao amponay atonga anay bebaka noho ny ota nataonay ka mba hinoanay an'i Jesosy
na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana ary itombonay atsara isan'andro amin'ny fitondratena masina. Ho inonao ne izany dia Andriamanitro sy ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Zavatra iray ihany no tady avila, fa izay aty an-tany dia zava-poana, ny nofo dia zava-mandalo ihany, satria olo ao anatiny tany, lazo kosa ny zavatiray, ny fokosa makamandakizay, tady avina kokoa va ny zavatra iray, mba hevelo fanisoa momba ny mandrakizay, ka zafatorany eto itsony, ka tsao kokoa ny any ambony, fa no misy ny zavatiray, izay vanoiano mandrakizay, ifanay ambio ny finoako izao, ry mpamonjy ataio ny mangatak'amina, tario ny foko hitady tokoa, ny any ambony izay masoa, Jesosy ihany no zavatiray, izay ho anjarako mandrakizay. Ny fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambininy, fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrampo. Ho ara-miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika, sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia okanetsy tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay, masina no ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota manitra manetsy tena sy maiky ny fahadisonay sy neloka rehetra eto anatrehanao. Nandovahota sy ediko izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny tena ary miasa, ka tokony ho very sy hoelona mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay. Ry Andriamanitra dia famindrampono, izay zazavanay tokana fahasolonay, manaraka aminay, ary ny anarana dia mamelany fahotanay rehetra, ary ampitoy amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny fahalalana marina nao sy sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Andriamanitra Tompo, ray ao an-danitra mamindra-fo amina, ry Jesosy Tompo mpamonjy iza-tontolo iza, mamindra-fo amina, ry fanahy masina Tompo nay mpampiononao, mamindra-fo amina.
Zao efa nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fanevina ny zavo, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao ao. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, mangataka aminao zay foazy sy tario amin'ny fananao masina ny fonay, mba tsy hainonay foana ny teninao toy nataon'ilay lehilahy manan-kareny, ary mba tsy anaovanay ny zavatra kehitriny no fanadinona ny mandrakizay. Ary eo ka mba hifaly hanampy olona mahantra arak'izay zakanay zay, ka nosiranay ny fiavinavonana sy ny fileony, ary amin'ny fahoriana sy loza miatra aminay, dia arova izay mba tsy hamoy fo, fa mba hatoky ny famonjenao sy ny fahasoavanao, andresenay ny zavatra rehetra amin'ny faharetana arak'izay mamendrika ny kristianina amin'ny alalan'ny zanako malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatraminy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Akorentsika riavana ny tenin'Andriamanitra amin'izao Alahady voalohany manaraka ny trinite zao. Izay ho hitantsika amin'ny Jeremia toko fahasivy. Jeremia toko fahasivy ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary ny faharoa dia izay ho hitantsika ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko fahaenina. Ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Izao no lazain'i Jehova, aoka ny hendry tsy hiarehareha amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy hirehareha amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy hirehareha amin'ny hareny. Fa izay te hirehareha dia aoka hirehareha amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy Jehova, izay manao famindrapo sy fisarana marina ary fahamarinana ety ambony tany, fa izany no sitrako hoy Jehova. Fa misy tombo lehibe tokoa ny toe-panahy araka ny an'Andriamanitra ombany fianianana, fa tsy mitondra na inona ino ao amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hatondra na inona inona isi hiala. Raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany, ary izay te hanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandry ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka manindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka meza mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalepanahy, miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Fa amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao le fanekena tsara eo mason'ny vavolombelona maro. Izao mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra, izay mamelona zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy, izay nanao le fanekena tsara eo anatrehan'ny Ponty Pilato,
mba hiterizanao tsy anatsiny amam-pondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana mpanjakampanjaka sy tompony tompo no anezany amin'ny fotoana. Izy ihany no manana tsy fahafatesana mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonina izay tsy hitan'ny olona sady tsy haijerena. Ho azy ane voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Panutahuni si mahatra eloni teny uana Jesosy tumbu befianja ni suluvuni nana ka izi fenu indafu ny filazany tsara masina araka ny lioka toko fahaenina ambin'ny folo. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo. Ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahiraika amby telopolo. Toy izao no faky ny teny ao ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy ringoly fotsy madinika sady manara-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Anisy olona malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilany vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy, fa milika kosa no avy ka nilelaka ny ferony. Ary maty ilay malahelo, ilety ny anjely ho any an-tratrany Abrahama. Ary maty koa ilay manan-karena dia nalevo. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy ka niandrandra, dia nahitany Abrahama telo lavitreny sy Lazarosy teo amin'ny tratrany. Ary izy niantso ka nanao hoe, ry Abrahama raiko, mamindrafo amiko, ka irao Lazarosy miranomboka ny tendro miratsa amin'ny tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelaka. Fa fadiranovana eto amin'ny kilo lafo ity. Fa io Abrahama, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny, izy no ampifaliana ty, ary ianao kosa ny fadiranovana. Ary mihoatra no izany eto izany, misy tevana makadiry ajakona ao anelanelantsika. Mba tsy ho afa makeny aminareo izay te hialy ety, tsy ho afa mitaka ety aminay izay eny. Dia hoy izy, mangataka aminao ary aho, ry raika, mba irao Lazarosy
ankany amin'ny tranony raiky ka manana rahalahy 5 aho mba ilaza tsara aminy fa andao mba ho tonga amin'ity fijaliany ity koa izy fa hoy Abrahama taminy manana Mose sy ny mpaminany izy aoka iainy ireo izy fa io kosa izy tsy ary Abrahama raiky raha misy miala amin'ny maty makany aminy dia hibebaka izy fa hoy Abrahama taminy raha tsy mihainy amin'ny Mose sy ny mpaminany izy dia tsy hekino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty aza. Amen. Alieni Tumbu Nuni Filazanzara Aoka isika iaraka sy anambarany finoana inombonatsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao araky ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino Andriamanitra ary mino Jesosy Kristy zanakay tomponatombontsika izay natontolona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virgina nizarina nanapotompony Pilato nombona tamin'ny atsitsariana maty kalalevi nidina tamin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niara tao an-dalana nipetraka am-kavan'Andriamanitra Jesosy avy any aviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiangonan'olona masina ny famelan-kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Simba izy tonga iandanitra raha tsy mandombaka tokoa ny mpiady tsara izay maritra no andray anjara lovasoa ety aliteny ny vavahady ao kely sy miteza ny lalana makao nefa azakiviry abako iza fa izay malaina dia ho very maro no mitady isan-kanana ko ambatoelo risakaza vareseo mafy ny fahavalona fetsy izy reo kamaiza zaretra maniny sa tontolo izao dia vela fa mamandrikana aoka mba Jesosy no ifaliana eny ifalianao tokoa satrobonina itatsy ho azona raha tsy katsainao tokoa fa evelo kosa ny fifaliana raha tonga ao andapasoa fa hita maso ny tompo iana ka ifalia minandriamanitra koa miomana reresakazao mba ho falia ao ampitsarana eritalisoa tsy mba ho hitana marina tokoa nde izany ka ny ao an-davitra tsy ho azona raha fatrapaka finitany raha tsy matoky ny tompo iana dia eloa
dia miangani mangatakamina mamudiaripireni valitupuna kaanjayanawisa iyanautisitani uveri isityamanatinikananisa kalifunausibabatululina usulunitesofutarasimama salima everurisakaisa. Aoka hivavaka isika rehetra. Misotranao zay Andriamanitra ray eo favorianao eto amin'ity trano fiangonanao ity. Mba handreny ny teninao amin'ny alalan'ny teny izay ambaran'i Jesosy aminay. Efa renay teo nambaranao Jehovah Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jeremia ary nambaranao tamin'ny alalan'i Paoly. Indrindra nambaran'i Jesosy ho anay izay fatra-pakafiany tany. Mba ialanay zany fa mba ho tena mpianatra ao izay ka afoy ny zavatra rehetra amin'ity fahavelomanay ity. Fa izay mahafony ainy no azo ny fahasambarana mandrakizay. Dia tao io zay mba tsy handeha amin'ny hevitray ka ho tiany nofo fa ho tianao rery any ilay mpampianatra sady mpitsaranay. Amin'ny anaranao Jesosy no agnatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika amin'izao Alahady voalohany manaraka ny trinite zao ry havana dia izay ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio. Matio 9:40. Ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Toy izao ary ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy dia avery azy izy, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia ahazo izany. Fa inona moa no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona mivonahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araky ny nataony. Ry Ray Maso no manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ao amin'ny tapataona faharoa ny fiainan'ny fiangonana sika ry havana, manomboka amin'izao Alahady voalohany amin'ny trinite zao. Tapataona voalohany dia izay fanomezan'Andriamanitra ho antsika, ho famonjenantsika. Dia tsy izy zany fa nomenan'ilay mpamonjy ilay Andriamanitra tonga nofo, nakalazaintsika tamin'ny Noely zany. Ary ny faharoa ilay Jesosy izay Andriamanitra tonga nofo dia tena olona tokoa ary nanaiky hitondra ny fahotantsika izany nofony zany ary miaritra ny jaly nitondra izany izy hatramin'ny eo ambony hazo fijaliana. Dia mba ho mba azotsika famelan-keloka dia nanolotra ny ainy izy, afa-po tamin'ny fanoloran'ny ainy ho fisolonansika Andriamanitra ray. Io ny fanomezana faharoa. Ny fahatelo kosa dia ny nanomezan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ny fanahy masina izay nirahany haninona amintsika ho solon'i Jesosy. Andriamanitra, tena Andriamanitra tokoa ny fanahy masina. Ivoahan'ny fitahiana zany dia ny fitahiana ny fanahintsika, ny aintsika aza. Fa raha vao nanomboka ny tantara teo amin'ny fiangonana nidina ny fanahy masina dia tompony aina tahaka an'Andriamanitra ray sy Jesosy ny fanahy masina. Ka rehefa nandainga na niasy safira ilay mpivady
zay nalainy de volofanahy tsy ilaza tsara zay fanomezana ny fanana ny fanafelony atsasaky ny fananany zay namidy dia fahafatesany nasetry ny fanahy masina tompony aitsika fofokaitsika ny fanahy masina ary tompony fitaomana atsika ao am' Jesosy mba tsy havery atsika mandrak'izay koa ny fanahy masina mila eketsika ary tsy hiteny ratsy amin'ny fanahy masina mihitsy isika ka anao tsinotsinona ny asa zay asa fitaomany antsika eo am' Jesosy fanomezana fahatelo zay fa tamin'ny aladiny trinite de zany Andriamanitra ray tia atsika ka tsy mahafoy atsika hovery zany Jesosy nanatanteraka ny famonjeny zany nafo ny ainy nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ka nafo ny sitrapony indrindra ny fanahy masina zay nomena atsika hitarika atsika eo amin'Andriamanitra ray mandalo eo am' Jesosy dia manome atsika koa Andriamanitra ny varavarana hidiratsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia varavarany fibebahana ary amin'ny alalan'ny batisa no hidiratsika ao ary rehefa tafiditra ao tsy hoe vita batisa fotsiny dia tsy mianatra ny teniny fa manaiky ampianarina ny teny ny toeny de zao ary inona no avalitsika am'izany fitiavan'Andriamanitra ray ny famonjeny Jesosy amin'ny alalan'ny fanavotana izany feo amin'ny fanahy masina mitaona amin'ny alemem-panahy antsika eo amin'Andriamanitra ray ary indrindra hianatra ny teniny zany no ventiny zao teny omeny Jesosy izao izay hoany amin'ny fahasambarana mandrak'izay de any am'le fanjakam-boninahitry ny zanak'olona de Jesosy tenany zay amaranany an'ity vaky teny ity izay te hoany dia eto am'ty fiainany ity no manaiky ho mpianatry Jesosy mpianatry Jesosy ny dikany hoe mpianatra tsy hoe mianatra sekoly alahady fotsiny na mianatra confirmation na manatika fampianarana fotsiny fa mahalala tsara n'ilay mpampianatra zay nanavitra atsika io lay mpampianatra marina de Jesosy tenany mahita ny fiainany ato anatin'ny soratra masina ary manaiky ny fampianaram-pinoana zay omeny antsika ato anatin'ny soratra masina indrindra ny fanarahana ny fitondran-tena masina nasehony tamin'ny fahavelomany ary efa noraisiny ny mpanoratra ny testameta vaovao de ireo apôstôly sy ireo mpianany zany zay hitatsika ao amin'ny testameta vaovao inona ny fototry ny fampianaran' Jesosy zay ianaratsika amin'ny sekoliny ny fototry ny fampianaran' Jesosy de noho ny fitiavany atsika de tsy maintsy jaly Jesosy ary nanaiky vonina tsara tsitrapo ka naseho ny ariary zany nambarany tamin'ny teniny fa nitaterahany tamin'ny asa mpanavotana raha te hiara-manam-boninahitra amin'i Jesosy isika dia arahana ny fitsipiky ny mampianatra ny disiplinina ozy izy ny anan-tsekoly zay anarany zanatsika tsy maintsy manaraka ny lamina dia ny disiplinina na ny mampianatra isika zany takian' Jesosy inona re zany ry avako malala araky ty teny ty dia misy telo ny alalata fa mpianatra Jesosy ianao raha te hanaraka azy ianao manaraka an' Jesosy zany tsy ny voninahiny aloha fa ny fijaliany raha te hanaraka an' Jesosy zay nitondra azy fijaliana ka nanolo tena hamonjy atsika ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra ary sitrapony raha teo koa dia tsy maintsy mandany tenany io no marika voalohany mandany tenany ny mpianatra Jesosy ny faharoa mitondra ny azo fijaliany ny fahatelo manaraka azy ireo telo reo no lazainy Jesosy mila rahantsika tsara fa raha many atsekoly tsika ho any ankizy kely aza mitabataba
ataoviny devoira, zany no fitsipika ajao tsara mpampianatra. Fa eto kosa dia any mandany tena, io no fitsipika voalohany. Avy eo izy ty hoe mandany tena ity, tsy avaizy ity fa tena avy amin' Jesosy. Nolazain' Jesosy tsara tamin'ny mpianatra fa tsy maintsy hijaly andany tenany izy, atolotra amin'ny mpanota ka hijaly ary voaombo amin'ny hazo fijaliana. Fa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nandeha zany Petera, inona navalin'ny Petera? Mba eritreretanao koa hoe raha teo anao inona navalinao? Inona nataon'ny Petera? Nanoro hevitra amin'ny Jesosy izy mba tsy handeha amin'izany lalany zany, fa mba hanaiky kosa ho arovany ny ain'i Jesosy. Raha eto aho tsisy avelako hamono anao. Tena nataon'izany. Jesosy nandehan'izany dia nanilika amin'ny Petera ao ivoany, hainao ny toyany, ato ivoako ianao Satana. Fa nanohizan'i Jesosy azy dia nitaonany mpianatra kosa mba tsy hiaro ny ainy, tsy hiaro ny ainy, zany hoe andany tenany, fa hanaraka kosa an Jesosy. Inona ny fanarahana an Jesosy? Nanafona ny tenany, araka ny voalazan'ny Paoly ao amin'ny Filipiana toko 4, ny 1 sy ny 2. Na dia nanamboninahitra amin'ny maha-Andriamanitra azy izy, dia nifoana ny tenany, nafony zany voninahiny zany, ka nanaiky haka ny endriky ny olona izy, nanaiky haka ny endriky ny olona mba hitondrany ny fahotantsika. Zany natao hoe mandany tena, zay nataon'i Jesosy zay. Sika ve manamboninahitra? Dia manamboninahitra eo anatrihan'Andriamanitra ve isika? Fa ny avalitsika dia hoy isika manao hoe za eo amin'ny fiarahamonina mba kely ajain'olona ihany, manao fanetretena hitrahitra. Za eo amin'ny fianakaviana mba manana ny toerako ihany, mba eno teny ihany aho, za amin'ny mpiara-miramiko, zao ny vitako izay tsy vitany hafa. Zany fireharehana ataon'ny olona. Dia hoy Jesosy hoe mila mandahy zany ianao, mila mandahy. Zany hoe ny mandany tena dia mijanona amin'izany fiainana mijery sy mikatraka ny teny zany, ny nofo zany, io lavina io. Ny olona tena mino na mpianatra Jesosy dia manana ny Kristy ho ivo ny fiainany, fa mahafoy ny tenany ho ivo ny fiainany. Tsy hafa miaina hafa-tsy ho an'ny Kristy izy, fa tsy ho an'ny tenany intsony. Fa inona nataon'ny olona isehosehony ao amin'ny fiarahamonina? Tandremy tsara ity. Lazainy hoe mandany tena dia manao asa soa amin'ny mahantra. Manao asa soa mahantra dia anaovana fandaminana tsara. Inona nataon'ny olona izay miseho mpanao asa soa? Tokony olona mpanao asa soa. Tsy ny vola madio avy amin'ny karamany, fa sanatria manao hetsika alim-pandizana dia ny vola azo avy amin'izany no angonina. Tahaka an'izany koa, manao opération itsika, manao ezaka gâteau tahaka ny fanaontsika, ka ny vola azo avy amin'izany na lanim-bola na kety no angonina. Dia rehefa voangona ny vola dia anaovana asa soa, vitanina fitaovana zay tsy sitrahan'ny olona. Raha tanora dia baolina, raha marady dia fanafody. Tsy ratsy ho azy zany, fa maratsy azy eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy ilay tena ny laviny, fa ny olona indray no ampiasainy ny hafa anangonan-javatra mba hisehony amin'izay hoe reto ny fanomezana avy aminay, nefa raha azo iny ny fanomezana iny tsy avy aminy iny, fa avy amin'ny hafa. Zao ny tenin' Jesosy amintsika. Raha tsy mandany tena isika, zay toetra voalohany, na lesona ngeza be, matera ngeza be, mampianatra Jesosy,
tsy mahazo antsoina hoe mpianana iny. Indraindray isika dia alay-panahy tahaka ny Peteraka mila mitandrina tsara. Tiany miara manamboninahitra amin'i Jesosy, kanefa i Jesosy milaza hoe ho faty aho. Henony tsara fa nilaza ny Jesosy ho faty aho, dia manao kajy akandrina izy. Ny kajy akandrina nataony rehefa ho faty Jesosy inona tsony, iza koa ny anamboninahitra. Jesosy tsy anamboninahitra satria ho faty, ary zany maniry zay eo akaikiny dia foana nitetika rehetra. Satry ny olona hahazo ny toeram-boninahitra tsy mandeha amin'ny lalam-pijaliana. Nen Jesosy kosa lazainy fa ho faty izy, ary ny tena ny tanterany na noloran'ny ainy mba hidirany amboninahitra. Ary izy miditra amboninahitra tsy mahafoy anao raha mety anao, ka ny ataonao manaraka ny lala, dia ny lalany lalam-pijaliana dia ny fandavana ny tenany. Mandahy maizy azy anao, zany ihany mahazo ny satro-boninahitra. Faharoa dia ny mampianatra atsika dia mitondra ny azo fijaliana. Sahirana ny olona manontany hoe inona moa ny tena azo fijaliana? Dia be dia be manao haingo ny azo fijaliana, manao rojo kely dia misy inona? Ary atao inona mihitsy? Volamena azy, atao amin'ny kavina. Ary be dia be manao azo fijaliana na tsy kristianina. Zany ve ny azo fijaliana? Tsy zany mitondra azo fijaliana. Fa ny mitondra azo fijaliana, voalohany, io fandavana ny teny io dia miteraka fahoriana. Satria io fahoriana io lainofo tia voninahitra, tia fahafampo amin'ny fanatanterahana ny sitrapony, dia manjary mijaly. Mijaly anie zany olona zatra balina zany, rehefa nafony balina ka mandeha hira mampetsiketsika. Ary zany ny fakapana-mahazo amin'ny fiangonana amin'izao, mila hira maredona mba afapo lay faniriny nofo mihetsiketsika. Mila ambiansa. Raha mila ambiansa ianao tsy mitondra azo fijaliana, fa izay tena ataonao mihitsy, zany ambiansa zany no lavina. Rehefa mandahy zany ianao ka mahita an' Jesosy ka manatanteraka ny sitrapony, zany natao hoe mitondra azo fijaliana amin'ny fiaretana amin'ny tsy fanaovana ny ota. Ny mitondra azo fijaliana koa dia mitondra azo fijaliana amin'ny hafa. Hitantsika tsara sy rehentsika ny tantaran'ny Lazarosy teo, fa ilay mpanan-karena dia niavinavina. Fiavinavona mpanan-karena, ilay mpanan-karena amin'ny Lazarosy eo amin'ny vavahady, tsy mijery azy akory, fa finaritra mampiseho ny mahametimety azy, mahabotrabotra azy, mahampanana lamba rongony fotsy madinika arak'izay lazaina eo amin'ity filazantsara teo ity. Ka tahaka ny tsy misy amin'ny Lazarosy, tahaka ny tsy misy, mitondra fahoriana ianao rehefa tsy kotian'ny olona. Ary indrindra rehefa miteny aminao ny olona hoe satria ianao kristianina, satria ianao mba miseho mpanaradian'i Kristy, tsy rarahinay fianakaviana tahaka ny tsy misy ianao, azay anananao ary dia ongotana aminao. Dia mafy amin'ny olona zay lazainy havana hoe tsy mahazo milevina pasan-drazana, azo fijaliana avy amin'ny hafa, mafy ho amin'ny malagasy zany. Fa izay nanjoan'ny Lazarosy koa, nanana nofo izy, na dia farofy, misy bay, misy fery, ny vatany manontolo, nona izy. Sady misy fery, no tsy rarahin'ilay mpanan-karena, no nona, maniry mafy ny te-hinana, mahita ny masony, ny hitany masony, tsy mba le lanin'ilay mpanan-karena, fa ny mba iriny dia lay, latsaka amin'ilay latabatra. Izy ny tsiriritra an'izany anefa, tsy nahazo napoto-mofo ray akory azy. Ny alika sanatria mahazo, ny saka sanatria
sakan'lay mpanan-karena mahazo. Feno fahoriana Lazarosy, ary feno fahoriana koa ianao amin'izao vokatry ny Covid-19 izao. Miamahantra amin'ny malagasy, lasa 7 ny menaka kasté. Mahita ny olona tsy miafiafy manam-bola ianao, mahavidy ny zavatra rehetra amin'izany alafosam-piainana zany, mitsiriritra nahoana Jesosy no tanotaninao tahaka an'izao ny fiainako. Zany no azo fijaliana koa mampijaly anao. Kanefa zay lazainy Jesosy, mila miaritra ianao. Ny fiaretanao dia tahaka ny Lazarosy, mangina, sady marary ny nona no tsirarain'ny olona, vetivety dia maty araky ny programa n'Andriamanitra. Fiaretana, miaritra, pasifa, miaritra marary, ary maharitra hatramin'ny farany. Zany no azo fijaliana, manaintaina hatramin'ny farany. Zany mampianatra, nahoana ny manaiky izany ho anjara tendro ny tena mpianatra Jesosy. Anjara tendry destiné, anjara tendry avy amin'Andriamanitra. Raha izay no ao anatin'ny fonao ka lasa fitsipim-piainanao, dia mampiavana anao amin'ilay azo fijalianao zany. Mila miavana amin'ny azo fijaliana zay omen'Andriamanitra isika ry havana, fa tsy sanatria mankaly izany. Aza mankaly an'izany fitondran'Andriamanitra zany. Ny tsy mankaly an'izany no endry amin'Andriamanitra. Mahalala tokoa an Jehova. Ilaina mahalala an Jehova amin'ny alalan'ny fahalalana, fa mpamorona izy. Fa izay lazainy Jeremia teo dia ny hoe hendry, zany hoe manaiky ny fitondrana tahaka ny zaza endry ao an-trano. Rehefa tsy misy loaka dia io ny sakafontsika anaka, ekeo. Dia mihinana ny sitrapo sy ampifaliana, zany no endry. Mihinana fahoriana, zany no endry. Fa raha miavana amin'izany ianao, dia izay no atao hoe mahalala an'Andriamanitra. Fa satrotsika hahalala an'Andriamanitra amin'ny fahazon-javatra, tsy ary havana. Fa tsy halala an'Andriamanitra rehefa tsy mahazo zavatra. Jeremia zany, hatramin'ny voalohany, lasa mpaninany, niaritra hatramin'ny farany zany. Nenjehan'ny miavana, nenjehan'ny firenena, ary ny afara-piainany, lasa sesitany, tany Egypta. Ry havako malala, zany ny tena mahalala ny fitondran'Andriamanitra, zany ny tena fahendrena, fitondrana azo fijaliana. Ny fahatelo, zay mampianatra, dia ny manaraka an Jesosy. Manaraka an Jesosy. Jesosy no arahany, jerena izy. Raha tena mahita an Jesosy dia izy nitondra ny azo fijaliany, nanoa an'Andriamanitra rainy izy. Ny atao hoe manaraka an Jesosy azy, dia manahaka azy amin'ny fitondrana ny azo fijaliany, tahaka ny ondry tarihan'ny mpiandry azy. Jereo Petera, fahazon-javatra aloha ny nahalalany an Jesosy, ny laozan'ny fivelomany, ny laozan'ny tanànany, ny laozan'ny mpiasany, laozan'ny areny, nanaiky ihany izy tamin'ny voalohany. Fa rehefa ijaly Jesosy, nanday ny telo izy, zavatoza nataon'ny Petera. Kanefa rehefa nijereny maso-pitiavany Jesosy, nibebaka izy. Hoy ny Apokalipsy 4:14, ny olona zay ho tonga any an-danitra dia zay nanaraka n'ilay zanak'olona, naiza alehany. Ny tena tiantsika amin'ity dia hoe mandeha rehefa any amin'ny zavatra tsara, fa tsy mandeha rehefa any amin'ny zavatra ratsy. Naiza alehany Jesosy, mandehana ry havako malala, mandehana sitrapo, mandehana amin'ny fifaliana, mandehana amin'ny fanapahan-kevitra. Hoy ny tena amin'ny Salamo 119:7, ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafiana, mba ho zany mazoto manolo tena izany. Fa inona no foto-kevitra zay anohanan'i Jesosy an'izany?
ry avako malala raha manaiky andany teny ka hitondra azy fijaliana dia anaraka an' Jesosy isika. Ny olona mahavita an'izany dia mahalala ny asarobidy sy ny avesatra, zany hoe mandrakizay zany. Fiainana orin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny fiainana eo anilan' Jesosy sambatra mandrakizay. Le mandrakizay voalohany teo tsy manam-pahataperana ara-potoana, fa le hoe mandrakizay eo akaikin'Andriamanitra sambatra. Olay teny rentsika sehititsika ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Zany eo akaikin'Andriamanitra zany, Andriamanitra ny mandrakizay, dia izany ny tena kendreny Jesosy ary tokony ho kendrenao. Noho izany ry havana dia lazain' Jesosy eto fa sarobidy ny mandany aina, fa zay mahafony ainy no azo zany, ary zay miaro ny ainy no avery izany. Tsara faritana moa, inona moa ny aina lazain' Jesosy eo mahafony aina, de tsy inona le aina le fofokaina, lay vatatsika tsy te ory, le saitsika mila sambatra, mila manao zay mampafinaritra, io le fofonaina voalohany, io le aina voalohany. Fa le hoe avery izany de le aina ara-panahy amin'ny mahavavaka anao, ny fiainana mandrakizay zany. Ry havako malala am'izao teny zao de ho Jesosy, ny fananao sarobidy no ny fofokainao. Io le lazain' Jesosy mazava tsara hoe aza matahotra zay mamono ny teny, fa matahora zay anaranao aiza any amin'ny elo fananao. Io fananao io sarobidy noho izao tontolo zao maninao io, na reny zany, na lazy zany, na fahafinaretany zany. Fa raha tsy mahafoy an'izao tontolo zao isika, dia inona no asetrin'i Jesosy atsika eto an-tany? Ny fahatezeran'Andriamanitra, ny ozona zany miainan'ny olona. Isika mantsy mahita olona misitraka ny fahafinaretany nofo tsy te halala an'Andriamanitra, dia maniry tsy miaraka amintsika ireny. Koa tao amin'ity teny ity zay lazain' Jesosy ity ianao, mba tsy hanary lay fananao noho ny ataonao, fa noho ny ataontsika ny maharingana atsika ho OCA 7:17-18. Zao no lazainao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no maharingana anao ry Israely, manotra izay famonjenanao ianao. Isika ihany manary atsika. Ary Jesosy marina ny fitsarany lay zanak'olona, zay manary lay fanahany eto amin'ity zao tontolo zao amin'ny fahavelomany ity, zany koa no arian'Andriamanitra. Inona ny soa azon'ny olona ho Jesosy raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very aina? Zany ny problema petraka zay efa fantatra ny vanina, fa tsisy azo atakalo ny fiainana mandrakizay. Noho izany ry havana, eto amin'ity fiainana ity no anomboanao, na de foy azy ty fiainana ity, na ifidy ianao ka hanao sarobidy, ka hanapa-kevitra hoe aty no ombako, fa safidy roa ihany, fa tsisy elanelam-panahy, fa satry ny olona fetsy teny hoe sady mahazo ny zavatry ny tany, mahazo n'inona zavatry ny lanitra. Tsia, fa izay marina de izay mahafony zavatry ny tany iny mahazo zavatry ny lanitra. Aiza zany manomboka? Eto no manomboka amin'ny mandrakizay, fa tsy aorianany fahafatesana. Engane isika zay miaina mba hifidy ahafoy ka andany tena, indrindraindrindra hitondra ny azo fijaliana tahaka an' Jesosy, dia anaraka azy n'aiza alemy. Chers téléspectateurs, chers amis, Dieu veut que nous qui connaissons Jésus comme notre Sauveur, sous l'action de sa divine parole, nous nous exerçons
à réaliser ses enseignements, à renoncer à une vie qui a pour centre soi-même et pour objet ce monde. Ceux qui font ainsi jouiront déjà ici-bas des choses éternelles, tandis que ceux qui veulent épargner leur vie en lui accordant ses convoitises la perdront pour l'éternité. C'est par cette parole solennelle que Jésus veut, il nous invite à renoncer soi-même et aussi à porter notre croix et à le suivre. Chers amis, Dieu veut en pénétrer tout à nouveau le cœur de tous qui écoutent, qui assistent à cette diffusion, qui désirerait le monde ou les choses qui sont dans le monde, qui ne penserait qu'à la satisfaction de la vie présente et négligerait ce qui se rapporte à son âme pour l'éternité. Car chacun a commencé l'éternité en entrant dans ce monde. Le temps présent en est une bien courte phase qui passe comme une ombre, mais dans laquelle se décide de quel côté chacun se trouvera définitivement après la vie présente. Amen. Raisin fitahiny. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Fiti yang fana manja kisai.
Aminareo any eny tompo itay anareo any eny tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny tompo ka iantra anareo anandratra ny tavany aminareo any eny tompo ka nome anareo fiadanana. Nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no mifanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro isan'andro izay amin'ny fitondran-tena masina, ary ny teninao no hitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.